Izay ny amin'ny vaovao fa eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray dia mbola tsy nisy matin'ny pesta na marary ny pesta koa eo amin'ny commune Anosy Avaratra izay mandray ny marary ny pesta avy any ivelany kosa ny centre hospitalier de district ao an-toerana nanomboka ny sabotsy lasa teo. Zao jerentsika indrindra ny andindinina makasika izay vaovao izay. Amin'ny maha hôpital Mpanjakanazy dia nanomboka nitsabo ny olona marary ny pesta ihany koa ny centre hospitalier du district ao amin'ny commune Anosy Avaratra ny sabotsy lasa teo. Mbola tsy nisy matin'izany aretin'izany sy navoan'izany aloha ny mponina ao an-toerana fa marary avy any ivelan'ny commune ny tsaboana ao amin'ny hôpital io. Na zany aza dia niteraka hiato eo amin'ny mponina sy ny mpivarotra manodidina ny fahatongavany ireo marary ireo. Zao misy miteny voka metsemeto aminay eto, inakanmeto, dia olona manoteny anay ery hoe ino marary pestatsy nefa ninakana tao aminareo. Ino ary dia azo atao kroana velona aza makaty. Manoloana izany indrindra dia nitondra fanazavana ny médecin inspecteur district Navaradrano. Ny marary pesta rehetrarehetra zany dia tsy mahazo mivoaka ny faritra izay voatokana eo tsaboana azy zany na ny olona izay manaraka azy. Ny olona manaraka azy moa zany dia efa mahazo ilay fanafody fanelotra. Marihana fa ny marary ny pesta roa dia efa mahazo fitsaboana dimiafy ka ny tsapazana rehefa tsy atahorana ny amindra izany pesta izany. Dia nefa nampiana an'izay inano fepety izay mba ho fiarovana mety fiparitany zareo zany dia atahorana tsy atahorana ilay izy. Dia ny faharoa efa misy zany ao amin'ny toerana hitsaboana azy io. Mariko aloha fa toerana mitokana izy io tsy fandraindray amin'ny hôpitaly. Etsy ankilany izay dia manao ny aina tsy ho zavatra ihany koa ny commune amin'ny fandraisana ny fepetra tandrify azy toy ny fanadiovana ny tanàna. Androany dia nikarakara fivoriana ihany koa ny commune nandraisan'ny district lohandohan'ny mpisorona rehetra amin'ny fahasalamana ao an-toerana ny ZAP, ny Sefokotandy, Anjara nentina nanotanana sy nandrindrana ny pakady amin'ny ady amin'ny pesta. Fepetra rehetrarehetra zany fa samy nandray daholo zany tokony andraikitra zany natao amin'ny ministère fahasalamana na teto anivon'ny commune na tanivon'ny hôpitaly dia mba tsy roronin'ny sain'ny vahoaka be loatra zany mahakasika an'ity hoe valan'aretin'ity dia mangataka indrindrandrindra izay amin'ny maha fisian'ny hôpitaly ny district Anosy Avaratra zany ny commune Anosy Avaratra dia mangataka izay zany mba hanaovana fanentanana ireo ilay vahoaka rehetrarehetra eto amin'ny commune izay efa isorana ireo malala-tanana. Hatreto dia mitotala 400 ireo marary ahina ho voan'ny pesta tsaboana ao amin'ny centre hospitalier du district ao Anosy Avaratra.